Anisan'ny mikarakara hetsika manokana ho an'ny fetin'ny ihany koa ry zareo avy ao anivon'ny galerie etsy Ankorondrano etsy. Maro azo isafidianana tokoa ny entana azo atao fanomezana araka izany. Rotsirakoton'ny reny sy Stefana Razafamandimby kosa nanangona ny vaovao. Tsy diso anjara ireo reny rehetra izay tonga etsy amin'ny galerie sy ny toeram-pivarotana lehibe Jumbo Ankorondrano. Ankoatr'ireo fanomezana isan-karazany dia misy ny fihenam-bidy goavana eny anivon'ny toeram-pivarotana ho an'ireo izay mikasa ny vidy fanomezana ho an'ny eny. Miisa 10 araka izany ireo toeram-pivarotana eny an-toerana izay misokatra ary manome fihenam-bidy ho an'ireo vokatra rehetra ao aminy. Amin'ny akatoko ny zao fetin'ny reny zao zany dia be dia be ny fihenam-bidy omeny magasin ny entana maro isan-karazany fihenam-bidy koa goavana dia goavana ka dia araroty tsara fa be dia be zany nitolotra e. Dia ao anatin'izay koa zany ny animation maromaro ohatra izany zao eto hitantsika eto ivelany eto ny exposition artisanaux manolotra fihenam-bidy ho an'ireny ny ery amin'ny galerie misy exposition miaraka amin'ny défilé ho an'ireny ihany koa zany dia ambiance fety tsara zany ety amin'ny Jumbo amin'izao fotoana. Ankoatra ny fivarotana ireo karazana fanomezana dia misy ihany koa ny fanentanana maro samihafa izay atao eny an-toerana ary koa fampisehoana samihafa. Misokatra ihany koa ny galerie sy ny Jumbo raha ampitso mandritra ny fetin'ny reny ary mbola afaka manararaotra hatrany ireo izay tonga eny an-toerana. Isy mandritra ny fotoana ny karazana défilé izay andraisan'ireo botika rehetra anjara. Anisan'ny nantsona manokana ihany koa moa ireo mpanao asa tanana malagasy ka manodidina ny 10 eo izy ireo no mandraty ireo asa tanana isan-karazany izay amidiny amin'ny vidiny mirary ihany koa an'ny eny.